Allô, dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny resahantsika anio zany dia ny momba ilay ramatoa mainty hoditra any États-Unis izay mpanefoefo miliardaire voalohany indrindra teo amin'ny tantaran'ny mainty hoditra tany États-Unis izany. Ka ny mombamomba azy zany no resahantsika eto ary ny hoe inona ny fotom-pisainana izay entiny io vehivavy io tamin'ny fiainany nahazahoany amin'izany fahombiazana izany, ary dia tsara ho alahatahaka ny hevitra rehetrarehetra izay ampitainy. Ka eto zany dia manome hevitra zany izy torohevitra miisa 10 zany izay ho adiadintsika eto. Fa alohan'izay zany dia fatapataritsika zany hoe iza i ramatoa Oprah Winfrey. Izy zany dia vehivavy mainty izay nahantra dia nahantra tokoa tamin'ny fahazazany zany ary teraka tao Mississippi izy izay ataontsika hoe zany hoe tanàna iray ao États-Unis izay mbola tena ao anatin'ny fanavaka vahabolokoditra tanteraka zany no naterahany izany atao hoe Oprah Winfrey izany, ka dia azontsika tsaina amin'izany fa niaina amin'izany atao hoe fanavahana tanteraka izany ramatoa Oprah Winfrey tamin'ny fiainany. Dia tamin'ny fotoana na adolescent azy izy zany dia nisy nanolana, zany hoe ny cousin ihany no nanolana azy dia niteraka izy tamin'ny fa 14 taonany fa tsy azo zany ilay zaza. Dia amin'izao fotoana izao ramatoa Oprah Winfrey dia lasa mpanefoefo miliardaire ao États-Unis. Ka ny fombafomba fisainany zany no ao jerevantsika eto ary ny torohevitra izay omeny amin'ny fiainana. Voalohany indrindra zany dia ozy izy hoe petit pas ozy izy, izany hoe ny zavatra rehetra izay ataonao zany dia mandeha tsikelikely. Ka rehefa hanorina zavatra ianao zany dia tsy tokony hoe tonga de mijery ny trano ngeza be izay eritreretinao hoahorina zany, fa ny ataonao zany dia ny hoe mametraka tsikelikely zany ozy izy ny brika, zany hoe ny brika izay nitefenao tsikelikely isan'andro dia izay no mahatonga ny trano vaventy. Fa satria anao tonga de kivy raha ohatra ka hoe tonga de ny trano vaventy zany no jerevanao dia ny mialoha. Ka ny échec na ny tsy fahombiazana ozy izy dia tsy misy zany échec zany raha tena atao ny kanty, fa ny échec zany dia ohatrany hoe karazana fampandrenesana anao, ny hoe tokony anao ny tsaratsara kokoa ianao zany, ary tokony hijery akaiky zany hoe inona ny lesoka mba ahafahanao zany ny manitsy ny lalana tokony izoranao. Faharoa zany dia ozy izy hoe saisir les opportunités, zany hoe amin'ny fiainana zany dia ozy izy hoe tsy misy ozy izy raha ny fiheveran'ny ramatoa Oprah Winfrey zany dia tsy misy ozy izy zany atao hoe chance na vitana izany, fa io ozy izy dia resaka opportunité daholy ny zavatra rehetrarehetra. Zany hoe ny fahaizanao zany ny hoe mijery ny occasion izay ahafahanao miroso amin'ny tsaratsara kokoa zany. Ka ny école de la vie na ny fianarana ny fiainana ozy izy no tena zava-dehibe, ary dia ny fiainana ozy izy dia manome anao hatrany ny ataontsika hoe examen. Ka dia anjaranao zany no manomana ny examen ny fiainana isan'andro. Ka rehefa zany ianao afaka miatrika an'io ataontsika hoe zany hoe fanadinana amin'ny fiainana io dia hay azy ianao, ary ny
fiainana ny fianarana ny fiainana dia mandrakizay tsy misy akory ny hoe tapitrohatra ny fahaizana ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa miaiky ianao fa tsy maintsy mianatra mandrakizay dia efa azo lazaina fa mahay ny fiainana ianao zay. Fahatelo zany dia ny hoe tout le monde fait des erreurs. Araky ny hevitry ramatoa Oprah Winfrey zany dia tokony ianao zany tsy de ho sarotiny be loatra amin'ny fanananao fitsaranao ny tenanao satria ny olombelona rehetrarehetra dia manao adisoana daholy fa ny zava-dehibe dia ny fahaizanao miarina amin'izany karazana erreur na adisoana izay nataonao ka ohatriny zazakely zany hoe misy zavatra tsy hainy dia ny famerimberenana an'iny zavatra iny no tena zava-dehibe ho an'ilay zazakely dia rehefa avy eo dia hainy ny zavatra naverimberiny teo izay zany no tena zava-dehibe amin'ny fiainana. Faefatra ozy izy dia travailler sur vous-même, izany hoe ianao zany dia tokony foana zany hoe mahafantatra ny tenanao, izany hoe manao ny ezaka rehetrarehetra mba hahafantaranao ny tenanao hoe inona ny talenta nananao ary inona ny zavatra mahalezy anao ny manao azy, inona ny asa mahalezy anao ny manao azy satria tsy voatery hitovy amin'ny talenta-drakoto na ny talenta-drabe ny talenta-drasoa fa ny asambarana ho an'ny tsirairay zany sy ahitany fahombiazana dia ny fahafantarany hoe ity zany ny talentako ary ato zany no mapisy ny asambarana amiko zany rehefa manao zavatra iray. Dia amin'izay fotoana zay dia hisy kokoa zany ny atao hoe fahombiazana. Fahadimy zany de ozy izy hoe gagner la course, zany hoe rehefa manao zavatra zany dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny compétition amin'ny fiainana. Raha mamoa entreprise ianao dia tsy maintsy misy ny compétition amin'ny fiainana fa saingy kosa zany ny hoe ny fahaizanao miatrika amin'ilay compétition no tena zava-dehibe, izany hoe ny fiezahanao mafy dia mafy ohatrany manao course io dia miazakazaka mafy ianao amin'ny couloiranao fa tsy variana mibandina ny adversaire-nao na andeha matsipatsika ny lalan'ny adversaire-nao dia izay no eritreretinao fa azahoanao ny laharana voalohany ka izay dia fomba fiasa diso de diso amin'ny fiainana satria dia ny fahaizanao ny hoe fanananao ny passion-nao amin'ny zavatra ataonao mba atongavanao amin'ny tanjona izay no zava-dehibe fa tsy ny famigapinganana ny namana izay miaraka manao ny fifaninanana aminao. Fahaenina zany de ozy izy hoe il faut croire en soi, izany hoe rehefa misy ny zavatra ataonao zany dia tokony ianao zany anana fitokisantena amin'izay zavatra ataonao, tokony hafantatra tsara ny valeuranao ianao zany voazay vao mandeha amin'ny hoe fijerevana sy ny lalana izay atongavanao amin'ny tanjona izay tianao hotratrarina amin'ny fiainana satria rehefa tsy manana ny fitokisantena ianao dia tsy anana ny ataontsika hoe zany hoe ny motivation na ny angovo amin'ny zavatra rehetra zay ataonao ka ny raisiny ohatra tamin'izany dia tamin'ny fahazazany izy zany dia ozy izy ny renibe ny taiza azy hoe ny tena mba faniriko anao anaka dia ny mba andeha hiasa amin'ny fotsioditra izay tsara fanahy ka mba mety hoe mba hitsimbona anao zany amin'ny fiainana ka raha ohatra ianao ka mba afaka manao mamafa-trano na manao mpiasa trano amin'ireo olo ireo dia efa zava-dehibe. Dia ozy izy ramatoa Oprah Winfrey hoe tena mba tohina mafy ny foko izy ny tenenan'ny renibeko amin'izay
frazy izay satria tena tsy fantatry ny renibeko mihitsy ny zany ny mba hoe fetaeta-poko sy ny ambition ato amiko zany izay tena goavana de goavana mihitsy ary raha ohatra aho ka ny teny tamin'izany andro zany ny hoe inona ny etaeta-poko sy ny ambitionko dia mazava ho azy fa raha niteny an'izany taminy aho izy dia ilaza amiko izy hoe manofy rinina ianao na hoe ny zavatra tsy hotanterakao zany ka dia amin'izao fotoana zao izy dia faly ny milaza an'izany tantara izany satria araky ny eritreritry ny renibeko dia izaho tokony hiasa amin'ny fotsioditra ankehitriny nefa dia ny fotsioditra ny miasa ato amiko dia tsara de tsara ny ambition Andramatoa Oprah Winfrey ary dia raha manana tanjona ambonimbony amin'ny fiainana ianao dia izay totosanao amin'izany tanjona izany izay tokony hilofosanao fa fito zany de ozy izy hoe comprendre les autres. Tout le monde veut évoluer zany hoe ianao zany tokony hoe mba anana ny ataontsika hoe zany hoe karazana fahaizana mijery ny olona rehetra manodidina anao mamantatra ny olona rehetra manodidina anao mba ahafahanao ny hoe mamela azy amin'ny izay tanjona tiany hotratrarina satria matetika ny hoe tsy fahaizana ny comprendre ny sasany zany ny olona manodidina no mahatonga ny ataontsika hoe fanapepona zany hoe aiza ny avitanao an'izany zay de zavatra poizina de poizina mihitsy zany amin'ny olona rehetra zay manodidina anao satria manana ny kapasité rehetra ny potentiel ny olona rehetra eto ambonin'ny tany saingy ny hoe tokony ahafantatra fotsiny zany hoe aiza ny lalakizorany ary aiza ny talentany ka laiko amin'izany fotsiny zany de ny hoe ny olona izay ataontsika hoe zany hoe manana hasembanana ara-tsaina ohatra ohatran'izay zany ny hoe tsy afaka ianao andeha hiteny amin'ny an'izay hoe tsy maintsy tokony hanana ny atratra ny tanjona izay tiany hotratrariny zay satria eo ihany koa ny vitana sy anjara amin'ny fiainana. Fahavalo zany dia ozy izy hoe tokony zany hanana but na objectif zany ny olombelona eto ambonin'ny tany izany hoe ao anatin'ny passion no ahafahana mahatratra an'izay tanjony zay ary ny vola dia tsy io akory no ataontsika hoe tanjona amin'ny fiainana fa ny fanaovanao ny asanao amin'ny fotanteraka sy amin'ny fitiavana tanteraka dia manaraka anao azy ny vola zay zany no tena tiany holazaina. Fasivy zany de ozy izy hoe garder les pieds sur terre zany hoe raha ohatra ianao zany ka nahita fahombiazana amin'ny fiainana dia tokony zany ianao tsy irehareha na andeha anao tsinitsinina ny hafa satria izay zavatra zay no tena poizina de poizina zany rehefa tonga amin'ny ataontsika hoe zany hoe stadiny fahombiazana na ny succès satria izay hoe fireharehana sy ny fanaovana tsinitsinina ny hafa izay ihany no andeha amodika ny fahombiazana izay efa tratranao zany. Dia fafolo de ozy izy hoe tout ira bien ozy izy rehefa hoe manana ny fitonitsaina dia manana ny ataontsika hoe zany hoe ny karazana fahatsoram-po ianao zany amin'ny fiainana amin'ny zavatra rehetra izay ataonao mipetrapetraka tsara miezaka izay atao sy ny tanjona izay tiana hotratrarina dia
mandeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra ho sisy ramatoa Oprah Winfrey ka dia mirary ny olona rehetrarehetra zany izy mba hahita ny tanjona izay tratrariny amin'ny fiainana ary dia nolazainy fa manana tokony ahitany arc-en-ciel daholo sisy any amin'ny lanitra ny olona rehetrarehetra fa saingy fotsiny hoe misy zany ny hoe ndraindray takona ao anatin'ny rahona ny arc-en-ciel ndraindray mety tsy de tena nijery tsara ianao fa raha ohatra ka ny hoe tokony zany ho lalan'ny fiainana de tokony ahitany asambarana daholo ny olombelona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany ka izaho dia tena fanina andramatoa Oprah Winfrey ary dia mitondra ny inspirationko amin'ny zavatra rehetra izay ataoko ramatoa Oprah Winfrey satria dia nitondra fanovana goavana de goavana teo amin'ny ataontsika hoe zany hoe fiarahamonina amerikana izany vehivavy izany ary dia mitondra fivoarana betsaka tao amin'ny mainty tao États-Unis izay miarany tsindry azo lena sy ny fanavaka vahabolokoditra ary ny fahatrana magitsokitsoka ka maro dia maro zany tamin'ireo mainty hoditra izay malaza amin'izao fotoana zao no nanaraka ny lalan-dramatoa Oprah Winfrey tamin'ny alalan'ny ataontsika hoe développement personnel na ny hoe fitaizana tena mba ahafahana miroso zany amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny fiainana ka ireto zany dia misy biographie ndramatoa Oprah Winfrey zay efa novakiko tsara de tsara izay soratany Kitty Kelley dia manoratra ihany koa ramatoa Oprah Winfrey Love Your Life nanoratra ihany koa izy ny magazine cookbook zany hoe ny sakafo ara-pahasalamana izany dia maromaro ny biographie an'ireny olona malaza ireny zany no mbola atoloko anareo eto dia tiako zany devenir Michelle Obama izay mbola ho adiadiko eto koa ny momban'ny Michelle Obama ireto izany ary indrindrandrindra koa zany dia nivadiny andriamatoa président Barack Obama ka ramatoa Oprah Winfrey zany dia anao conférence aty Montréal zany amin'ny alahady fa 24 ny volana jolay zao ka dia isany andeha hijery azy any amin'ny Centre Bell ny tenako ary dia toy izay sy toy izay indray tompoky lahy sy tompoky vavy no azo natolotra anao anio manao abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao bye bye